Alatsinainy fa 5 ny volana septambra taona 2024 finaritra indray izay tompoko lahy sy tompoko vavy atafiaraka aminao ao anatin'izao fandarana dinika izao amin'ny ity hatakariva ity miarabanao ary manasanao hanaraka izany hatramin'ny farany ataka ny mazatra manambahiny vahintsika amin'ny ity alina ity Trery Edouard izay tsy izy ankoatra ny hoe maha-olom-pirenena anazy dia mpanao gazety ihany koa izy fa ankoatran'ireo andraikitra roa ireo ataoko hoe andraikitra ve mpanentana tsy ataoko hoe mpanentana ihany koa fa mpikarakara ny marimarina kokoa ny hetsika fotsy izay karakaraina amin'ny voalondohan'ny volana oktobra iny tenany mampahafantarina aminao miandalana eto ihany moa ny mikasika izay fa miaraba Trery Edouard dia tonga soa ianao tanaty ny fandarana. Miaraba mialy dia miaraba ny mpanjoy ny hainao manjery MBS ihany koa amin'izao fotoana izao misaotra anareo nanasanay. Mialohan'ny tena hanomboantsika ny fandarana Trery tsara angambany ampahafantarina fohifohy ny mpanaraka antsika aloha le hoe inona aloha le hetsika fotsy dia any amin'ny tapany faharoa ny fandarana izy detaillentsika na hoe lazaintsika amin'ny ambangovangony. Mety mihitsy zany sy ny hetsika fotsy dia hetsika iray hanentanana ny olom-pirenena tsirairay avy izay manohitra mitsipaka na koa tsy manaiky ny tsy ara-dalàna sy ny tsy ara-dravina. Inona moa le tsy ara-dalàna sy tsy ara-dravina ho hitantsika ho resahantsika miandalana eo ihany zay fa hoe ireo tranga rehetra izay miteraka ny andao atao hoe savorovoro amin'izao fotoana izao. Ny hetsika fotsy dia tsy hoe handeha hidina an-dalambe. Ny hetsika fotsy dia tsy hoe handeha ho eny amin'ny 13 mai na ho eny Ambohijatovo na ho eny Iakadapa na ohatran'izay fa ny hetsika fotsy dia fanehoan-kevitra ampilaminana ampitoniana kanefa dia mitsipaka na tsy manaiky izay tsy ara-dravina sy tsy ara-dalàna izay. Ny hetsika fotsy zany dia manentana ny olom-pirenena tsirairay avy zany hoe ireo izay mahatsapa sy resy lahatra ny amin'izay tsy fahatombanana izay mba hisalotra n'izay marika fotsy izay lobaka, satroka, fehitanana, fehisandry eny amin'ny moto eny amin'ny fiarakodia eny na eny amin'ny taxibe eny na eny an-tsena zany hoe tsy tapaka ilay fitadiavam-bola, tsy tapaka ilay fiainana andavanandro fa mizotra eny ihany kanefa sady maneho hevitra. Mafampana Trery ny raharaham-pirenena amin'izao fotoana izao antony moa izany ihany koa anaovana le hetsika fotsy maha-olom-pirenena anao ary amin'ny mpanao gazety anao ihany koa ahoana ny fahitanao ny raharaham-pirenena amin'izao fotoana izao? Amin'ny mpanao gazety izay angamba no andeha atao satria ndeha hojerena hoe inona le hoe fait zany aloha zany. Ny fait ataoko angambany dia efa niainga avy tany amin'ny fiandohan'ny taona. Ny fait angambany dia efa niainga avy tany amin'ny hoe tsy fahitana soritra ny mety hoe fanomanana ny fifidianana tany anatin'ny teti-bolam-panjakana loi de finance angamba izay tany dia efa niteraka hasorenana frustration ny zava-mitranga. Nitoy ny andalana teny nanitsaka ny taona 2024 sika ny toy ny andalana teny ihany ny atao hoe fanitsahana lalàna fotsiny aloha raha tsy resaka fa tsy ny raharaha fizakan'ny filoham-pirenena teo aloha ny zom-pirenena frantsay. Eo ihany koa ny fanitsahana lalam-panorenana izay tsikahatra ihany koa ary ny tsy fahatombanana maro samihafa. Izay aloha zany ny atao hoe fait angambany. Tsy resaka ny adi-hevitra afaka hidiana hevitra zany miandalana eo fa hoe izay ny fait. Ahoana ny fahitana ireo zavatra ireo raha izaho manokana zany amin'ny maha-mpanao gazety izay dia mahita fa tsy ary resy lahatra fa mitombina ny hasorenan'ny tsirairay manoloana ireo tranga ireo. Resy lahatra ihany koa fa mahita ihany koa ary tsy resy lahatra amin'ny fanazavana izay omeny ny fomba fitondrana na ireo izay mety mahita fomba anankiray ny amin'izay fa hoe mandeha na hoe ara-dalàna ireny natao ireny. Tsy resy lahatra moa izany. Mahatonga an'izay tsy faharesen-dahatra izay dia tsy hoe manohitra ny tena tsy hoe tsy mpanohitra satria ny tena dia tsy mpanao politika, tsy mivondrona anaty antonko politika aloha mety ho avy amin'ny andalana eny ihany zany fa hatreto dia mbola tsy manao politika aloha ny tena fa dia mandinika aloha ary rehefa fotoana iresahana. Izay angamba ny aloha ny atao hoe fait aloha zany ireny karazan-javatra ireny. Inona amin'izay ary ny commentaire amin'ny mampanao gazety zany izay zavatra izay tsy tomomba an'ireo izay dia resy lahatra. Ny tena moa zany dia resy lahatra fa mitombina tanteraka ny ahiahin'ny ankolafikery ankehitriny izay mieritreritra sy mahita fa tsy ara-dravina ary tsy mitombina avokoa ny zavatra mitranga ankehitriny.
Mm, eo ny resaka fanitsahana lalàna sy ny lalam-panorenana araka ny voatenin'ny Jery Edouard teo fa anisan'ny hoe mampikaikaika ny olom-pirenena amin'izao fotoana izao ny vahoaka malagasy tsy ankanavaka mihitsy ny resaka vidim-piainana, ny resaka fahasahiranana amin'ny ankapobeny, tsy fisiana asa, betsaka ny tanora mivoaka amin'ny fianarana kanefa miankin-tamboza izy ny fomba fiteny. Hatreto nefa mijanona atao menomenona anaty tambajotran-tserasera indrindrandrindra ny olom-pirenena raha ho anao inona no mahatonga ny malagasy mijanona amin'izay hoe fimenomenomana any anaty tambajotra efa tsy miroso amin'ny antsoina hoe action. Tahotra. Voalohany indrindra dia tahotra aloha satria dia natao zary fanao hatrany ny hoe fanampenam-bava amin'ny fomba rehetra anireo izay mety mieritreritra ny hoe haneho hevitra moa izany. Manarak'izay dia mety hoe mahamono vidim-piainana, mahamono ny olana ara-tsosialy rehetra izay mitranga moa izany. Efa tsy manana hery hietsehana intsony ihany koa. Anisan'ny fanadihadiana nataonay tena hoe fanadihadiana natao teo anivon'ny asa fanao gazety moa izany hoe inona no mahatonga ny olom-pirenena na ny vahoaka tsy miroso any anatin'izay hoe fietsehana tsy mahasama ny hevitra izay intsony. Natsidika eo mihitsy ilay hoe tambazotran-tserasera fa ireo voalohany ireo moa izany no tena hoe hita moa izany hoe tahotra ary ilay hoe hamamoana eo amin'ny nivon'ny faharesena eo anivon'ny izay zavatra mitranga izay. Tenenina teo vidim-bary miakatra manafatra tsika izao tafiditra ao amin'ny seran'Antsambon'ny Toliara ny vary 5,00 tonnes 15,000 tonnes na vary nafaran'ny State Procurement of Madagascar SPM izany. Tsy mbola nanao an'izany mihitsy tsika hatramin'izay hoe nanafatra vary na fatra lehibe tahaka izany. Tranga ary tsy asiako ady-hevitra zavatra izay. Matoa manafatra vary isika dia tsy misy famokarana eto, tsisy politika-panjakana mazava amin'ny fanaovana izay tao anatin'ny 5 taona moa izany. Eo ihany koa ny olana rehetra, ny olana herinaratra. Tsy ny olom-pirenena ihany no voasakana sy mizaka an'izany fa na ny fandrarahana ihany koa dia voasakana sy miaran'izany olana herinaratra izany. Tsy fandriam-pahalemana, tsy hoe ho tanisaina fotsiny ilay izy fa misy ny atontanisa ary tsy izany andeha hitanisan'izany eto. Misy ny ezaka marina fa tsy ampy ary ny tsy fandriam-pahalemana ara no betsaka noho ny ezaka fatao. Misy ihany ny atao hoe résultat izay avoakan'ny mpitandron'ny filaminana misaotra fa tsy mitsy ampy ary tsy tokony ho tahaka ireny no atao raha tena hoe mandry fahalemana tokoa ny atao amin'ny firenena. Hetsika ara ve? Aiza no imenomenona? Ao anaty Facebook izy ianao dia ao anaty tambajotra moa izany. Raha ao anaty tambazotran-tserasera izany dia ataoko angamba fa tsy ampy. Tsy ampy ny antony satria tahaka na ohatran'ny hoe miorakoraka anatina baoritra iray ianao, anatina carton anankiray na anatina sachet anankiray dia ao ianao mioraka na anaty ondana na ohatran'izany dia afaka mifonao dia eo. Tezitra ihany ny azonao atao izy ny fitenenana. Ohatran'ny hoe anatina bac à sable ianao, anatina Facebook mahafantatra an'izany ny olona mpampiasa an'izany hoe bac à sable izany. Ao manandranandra anao dia tena ataoko hoe tian'ny fitondrana ankehitriny mihitsy ny fisian'ny Facebook io satria ao ny olom-pirenena no menomenona, ao sisa no afaka menomenona ary nefa io dia tsy sehatra afaka ahitana n'inona satria Facebook dia isiany izany atao hoe compte fake, isiany karaha tsy marika anankiray, tsy mari-drefy anankiray ahafahana mandrefy zavatra anankiray Facebook fa dia mety hoe tambazotra fotsiny izy fampiasa ekena, manafaingana zavatra, manafaingana serasera ohatran'izay fa tsy mari-drefy ahitana taratra na ahitana soratra zavatra iray na tranga iray ny Facebook na ny tambazotra ny serasera. Misy ny X, Twitter na misy ny Instagram na tsy haiko izay fampiasa moa izany. Manarak'izay tsy afaka tsy mahasahy maneho hevitra ety an-dalana intsony ny olom-pirenena. Noho izay angataka lalana any amin'ny rafitra ianao, préfecture ohatra voasakana, anisan'ny aran'izany ny antoko TIM ohatra, ny samborana ny sekretera jeneraly ny antoko mihitsy tamin'izany fotoana izany tao amin'ny Magao. Tsy ady hevitra any amin'izay alalana azo sy izay alalana tsy azo fa tsy hamena an'ilay alalana fotsiny haneho hevitra satria no nitahotra ny zavatra hitranga. Efa ferana ihany koa ny fanehoan-kevitra izao ny préfecture n'Antananarivo ny Azavimialatsiny, ny ministeran'ny ati-tany izao mihitsy no namoaka didim-panjakana manoloana ny tsy fahafahana namerina moa izany ny lalàna moa izany manoloana ny tsy fahafahana maneho hevitra Kalamanjana
fa anaty efitrano mihiboka raha izay no azo ilazana azy. Nefa rehefa mizorany amin'izay indray ara le atoko na le navondron'olona mpanohitra izy hitantsika ataratra nanomboka ny teny amin'ny Andy Bypass nanaraka izany ny teny amin'ny STS teny Amandrimena rehefa naneho hevitra tahaka ireny ny vondron'olona dia voarara. Magaga nefa angehitr'iry tsy haiko hoe natao an'iza izany lalàna rehefa ny atoko mpanohitra ve no mamory olona na hoe manao fivoriana kalamanjana na anaty trano ary io na anaty propriété privée ary hoy ny fitenenana mialatsiny amin'ny teny vahiny dia misy mifanenjehana fa rehefa ny avy amin'ny fitondrana tout est permis. Voaingana mihitsy zao tamin'ny faran'ny herinandro teo zao dia nivory teny amin'ny trano teny Ivato ny vondron'olona izay manohana Baibe Maso ny Aniandra Rajoelina UPAR moa zany fiantson'izareo azy. Voaingana mihitsy zao nisy an'izany. Voaingana ihany koa tao amin'ny lapan-kolontsaina sy ny fanatanjahantena dia nisy ihany koa ny famorian'olona tahaka izany. Dia rehefa iza zany no mahazo maneho hevitra tahaka ireny rehefa iza no tsy avela maneho hevitra. Ny hevitra ange samy manana ny azy. Na marina io na tsy marina hevitra foana io aloha. Na iza no mamoaka azy na iza mamoaka azy hevitra io ary hajaina. Izahay dia manaja ny hevitra ny rehetra fa tsy resy lahatra fotsiny. Fa rehefa iza zany no andeha hajaina no ampanarahana an'izay lalàna izay rehefa iza no hampiarana an'izay lalàna izay. Tsy misy eo ambony lalàna ary tsy misy eo ambany lalàna fa miara-mitovy amin'ny lalàna avokoa fieritreretanay azy. Mikasaka seraserintsika da eo ny faneho-kevitry ny olon-tsotra izay efa tsy malalaka intsony satria misy ny fanenjehana avy eo fanagadrana miafara amin'ny fanagadrana mihitsy ny izany raha vao manotohina ny mpitondra ny zavatra tenen'ny olona na tambanjotra-tserasera indrindrandrindra amin'izao fotoana izao ny verina indray aleo ataoko hoe ny verina indray ny resaka hoe fanotohinana ny asa fanaovan-gazety ihany koa satria lasa misy amin'ny mpanao gazety indrindra moa izany aty amin'ny antoko mpanohitra lasa tsy mahazo vaovao araka ny tokony izy nefa asa sy andraikitra zohan'ny mpanao gazety ny hoe andeha hitrandraka vaovao ahoana indray ny fijerinao azy. Zavatra tsikaritra dia tsy ao anatina fotoana tahaka izao intsony no tokony hamerana an'izay zo fahafahana maka vaovao izay. Misy ny fandaminana ozy izy ny fitenin'izareo azy. Fa ny fampiantsoana mpanao gazety mialy dia tsy resaka hoe fandaminana. Rehefa mpanao gazety ianao ka manana ny karatra maha-mpanao gazety anao dia zonao ny miditra anatina toerana iray. Raha mpanao zara mbola te hanitatra hoe rehefa manao an'ilay asa fanaovan-gazety ianao dia efa manana zo haka sy hitrandraka vaovao. Satria amiko ny famerana ny atao hoe fanaovan-gazety aloha dia efa tsy tokony ho atao amiko. Ny atao hoe ny définition famaritana ny atao hoe fanao ny asa fanaovan-gazety satria amiko ny famaritana izany dia miaingeto dia tapitreto kanefa ny asa mpanao gazety dia asa malalaka. Mety hoe misy tanan-kaokavia tandroasana dia ny tanan-kaokavanana malinasa etika sy déontologie izay ihany angamba no mety hoe mametra ny asa fanaovan-gazety fa tsy resaka hoe famaritana na tenina hoe voambolana na tahaka izany. Ny tenenao teo hoe vao maika nisy an'izay tranga izay ny teny imprimatiora angamba no tianao ambara mialy ary tena nahatsikaritra an'izay. Ny orinasa izay iasanay dia anisan'ireo voantso ny antso na ny tany moa zany dia anisan'ireo no raisina anarana moa zany. Fa izao angambany dia tsy fotoana intsony hoe isian'izany hoe polina journaliste zany raha hoe tranga tahaka ireny. Raha hoe mamafa lalana eny amin'ny arabe eny ny prime ministre na hoe manao asa sosialy na zavatra eny dia tsy maninona mipolina asa mipolina journaliste zany. Fa raha zavatra mikasika fiainam-pirenena tahaka ireny dia tsy tokony ho faritana intsony dia midera ihany koa misaotra ny holavitry ny mpanao gazety tamin'izay fanambarana izay nataony manoloana ny tokony tsy hamerana ny mpanao gazety ao anatin'izay zo fahafahana mahazo vaovao izay. Izay izao dia isany nanao valan-dresaka ho an'ny mpanao gazety izao izahay ataon'ny hetsika fotsy tamin'ny zoma teo
dia nisy mpanao gazety avy tamina orinasa ankolafy manohana fitondrana dia noraisina tanteraka ary nanazavana isaorana azy koa fatongavana teny sy atondriany teny manana ny atondriany fa dia noraisina soamantsara ary nanazavaina soamantsara mihitsy fa tsy hoe rehefa ianina dia tsy omena vaovao na hoe rehefa ianina dia tsy omena vaovao fa io dia tena efa hatramin'izay tao anatin'ity 5 taona ity aloha angambany tao anatin'izay 5 taona izay dia tena niferana mihitsy fa io moa zany pratika fanao angamba ny fieritreretana anazy dia ho tohizana nefa ny atao inona tsy mitondra makaiza. Nisy taona izay tsetsatsehatra tsy aritra kely nisy taona nanao fanajejiana mpanao politika moa zany izy olom-bofidy sy olom-bavambahoaka dia tsy gaga izy raha nanontaniana hoe ahoana fijerinao ny fahalalahany faneho-kevitra eto Madagasikara amin'izao fotoana izao dia ozy izy talohan'ireny angaredona herinandro lasa izay hoe izany nge tsy mahagaga ozy izy fa na izahay olom-bofidy ary izao dia efa hiaran'ny fanotsinana sy ny hoe fanakatsakanana maro samihafa indrindrandrindra taloha kely nisehon'ireny angaredon'ireny izany hoe ny olon-drehetra mihitsy izany izay ivelan'ilay fitondrana dia hiaran'izay ataoko hoe tsindry ve izany. Volazanao mihitsy miala satria tsy ny olom-pirenena ihany tsy ny olom-pirenena mihitsy ka ny olom-pirenena ny manao fiainana eny mitady eny dia mitrongy eny dia izay ny an'izay ny olom-pirenena mitady dia manara-baovao dia manome hevitra kely eny dia hatreo ihany ny any anaty Facebook rehefa maneho hevitra anaty Facebook dia miala any ny kaonty fake izay tonga moa zany miangaredona koa mitambatra izay moa zany ilay voambolana avy ary hoe mitambatra tonga koa mitambatra eo dia miaraka mandeha eo dia izay mifanao moa zany ary tsy mahagaga raha ny mpanao politika na ny olom-bofidy mihitsy dia tampenam-bava satria na koa hoe asiana amena tsindry moa zany satria ny antony dia izay ny fahalalahana maneho hevitra mihitsy no voatoetoinana na ilaza inona ny mpitondra hoe izay dia mamela malalaka izany hoe fanehoan-kevitra izany dia ny ataoko hoe ny atsasa-manilany aloha dia famerana ny be be na inona ho tenenina aloha zany famerana satria matoa ny olom-pirenena na ny olom-bofidy mihitsy no tsy mahasa mamehitena matahotra na misy antony hafa misakana tsy hanehoan-kevitra izay aloha dia efa izay dia efa singa anankiray ahitana soratra hoe misy tsy malalaka ny fahafahana maneho hevitra io dia miaingany amin'ilay hoe fahaizana maneho hevitra ihany koa anefa miala fahaizana maneho hevitra dia tsy ny hoe sanatria izany andeha hanompana olona hitenenana zavatra tsy misy pirofo na hitenenana foana ary io fanehoana hevitra dia ny fahaizana mamehy ihany koa ny zavatra ho tenenina ihany koa tsy sanatria hoe hanmetsiny ireo mpaneho hevitra fa hoe manome torohevitra hoe rehefa maneho hevitra ihany koa dia afaka mifehy tena tsara ihany koa anatin'izay hoe fanehoan-kevitra izay mampanajana ny hafa fa ny antsika mantsy rehefa hoe te haneho hevitra satria tena tsy omena tsiny mihitsy satria efa tena latsaka lalina loatra ilay asosorana ilay frustration zany dia tena efa hoe mipoaka dia tena eo dia tena mipoaka tanteraka mihitsy dia tena eo dia tiana avoaka daholo ka iny kendry toana iny no andrasana amin'izay fanehoan-kevitra izay ka raha ohatra ka hoe izay no andeha atao sakana dia ataoko angamba fa tsy afaka ny andeha lavitra isika raha hoe andeha sakana hoe tsy ahafahana maneho hevitra. Inona no mety hoe vahaolana ahafahana mamerina indray ny asa fanaovan-gazety aloha izany ny olom-pirenena eo fa ny sika mpanao gazety no fototry ny vaovao ahafantaran'ny olona ny zava-misy marina eto amin'ny firenena. Inona no mety hoe tokony atao izany hamerenana ny asany sy hampisy vidiny indray izany hoe asa fanaovan-gazety mba halalaka tsara ny mpanao gazety eo am-panatanterahana ny asany. Ny mpanao gazety miala dia manana adidy sy andraikitra nahita ady-hevitra tamin'ny fahitalavitra anankiray asa fanaovan-gazety teo ny tsy mpanao gazety mianadahy teo mianadahy angamba izay ny ady-hevitra teo dia momba izay famerenana ny asan'ny fanaovan-gazety izay izany efa dia hiteny hoe ny mpanao gazety dia manana adidy handray andraikitra amin'ny raharaha amin'ny pirenena na ny raharaha sosialy na ny raharaha ara-toekarena amin'izao fotoana izao aloha dia ny raharaha ara-pirenena no malaza sy ny hoe mampitehiteny dia iny no tsara hiompanan'ny mpanao gazety. Ny mpanao gazety dia manana an'izay adidy izay hoe satria izy dia tsy hoe hitatitra fotsiny ihany. Ny asan'ny mpanao gazety dia ny mamakafaka ny zavatra hitany mba ho azony ny
olom-pirenena na ny mpanara-baovao. Zay ny andraikitra ny mpanao gazety, mamakafaka, zany hoe tsy hoe hitatitra fotsiny ihany hoe nilazan'izao ny ranony dia iny ny vaovao anareo. Ataoko angamba fa tsirairay dia mahay manao an'izany. Na tsy nandalo fianarana asa fanaovan-gazety ary ianao dia mahay mitatitra hoe nanao ny teny an'izao ny ranona dia asainao miteny ilay olona dia afarananao na fehezanteny anankiray dia tapitra. Tsy izay nefa ny asa fanaovan-gazety fa ny fahaizana mamakafaka sy ny mandinika ny zava-misy, ny fahaizana ihany koa manaja an'izay hoe tandroasina sy malinasa izay balizy mitondra kredibilite ho an'ilay mpanao gazety. Rehefa manaja an'ireo ianao dia misy ny atao hoe kredibilite ny mpanao gazety. Za tsy mametriny ny mpanao gazety izay mitady lalan-kafa any amin'ny toeran-kafa. Maro ny mpanao gazety mahazo toerana mahazo toerana na mitady toerana hafa. Za tsy te-hiteny hoe tohatra fiakarana ny asa fanaovan-gazety fa te-hiteny ohatra hoe tremplin kokoa ny mpanao gazety. Ministritsika zao, ministry ny serasera zao mpanao gazety, ny ministry ny serasera teo alohan'izay mbola mpanao gazety. Dia mpanao gazety rehefa miditra ao anatin'izay ho an'ny fanaovana politika, tsy midika koa hoe hanao politika politisianina hoe hitady sezana ohatran'izany. Za manokana tsy andeha isan'ireo hoe olona voatery fa raha za manokana mety hoe hanao hilatsaka hofidiana aloha angamba raha hoe sehatra amin'ny politika angamba fa tsy andeha hitady toerana hoe tendreo tompoka na hoe hitady toerana ry angamba raha hisehatra amin'ny politika ho ia. Ka noho izany raha ny asantsika fanaovan-gazety no voahaja soamantsara ny ataoko hoe ny fahaizantsika manatanteraka an'izay ao anatin'ireo balizy ireo izay ataoko hoe arofanina moa zany ireo arofanina ireo dia izay ihany no ahafahana manana an'izay mamerina no hoe mitazona ny hasin'ny asa fanaovan-gazeta izay moa zany. Fa tsisy ankoatran'ireo koa nefa tsy misy hoe famerana hafa tokony atao ankoatran'ireo. Tsy misy hoe famerana hafa fa ny etika sy ny deontolojia ihany. Amiko za manokana ohatra zao dia isan'ireo mety hoe afaka atao adi-hevitra hafa izany fa teneniko fotsiny aloha ny hevitra dia ny adi-hevitra amin'ny manaraka hoe izaho manokana dia tsy momba ny SIN izany hoe ministeran'ny serasera sy ny kolotsaina ministeran'ny serasera azafady kolotsaina tsy maninona ilaina fa ny hoe ministeran'ny serasera hatramin'izay dia tsy hitako ny ilavana an'izany hoe ministeran'ny serasera izany fa mety hoe hifehezana an'ilay mpanao gazety angamba an'izay zavatra izay. Mety hoe amiko koa dia tsy ilaina ny ho lavitry ny mpanao gazety. Syndicat na ANRCM dia efa mahavita manao an'izany mifehy ny asan'ny fanaovan-gazety izany amiko zay amiko zany ireo rafitra ireo dia efa afaka tokony manao anazy kanefa izay aloha mbola misy eto dia ajaina aloha izay misy ka ajaina. Mety hoe mifehy izy ianao fa raha zava-misy kosa dia hoe hanenjika an'ilay ka le mifehy mialy tena izay mihitsy hoe mifehy tena le mifehy fa tsy mifehy fa tena ilay mifehy tena marina izay voalazanao izay hoe misy satria manenjika satria super journaliste ny misy eto ministre moa zany super journaliste hainy tsara ny asany voafehiny tsara ny asany dia tsy misy mahay afa-tsy tsy misy mahay an'io asio ankoatra azy dia voafehany tsara ny lalàna dia izay dia ataoko angamba fa za tsy miteny koa hoe tsy ilaina ny ramatoa ministra aoka za tsy miteny hoe tsy ilaina ramatoa ministra fa io departemanta ministerialy io na iza ireo zany na iza ho avy eo raha misy kandida maheno moa zao tenina izao ihany koa dia tena afaka atao anatiny hoe tsy tokony ilaina ny izany ministeran'ny serasera izany dia aminay dia tsisy ilavana an'izany. Raha rotina ny fandalovanao eto amin'ny fandarana idrery amin'ny takariva ity iresaka indray da makasika ny fifidianana ho anao tokony tazomina amin'ny daty voatondro izany hoe amin'ny 7 volana novambra io ve ny anatanterahana ny fifidianana. Ahoana no atao raha hoe hizotra amin'io ihany ny fifidianana, ahoana no atao hisin'ny hoe fifidianana madio sy mangarara satria efa maro sady indray ireo olona no feritraina miaiandry indrindra hoe isiosika sy alabato indray ity fifidianana ity ka na hifidy ary izay tsy lay safidinay ny voaka eo. Amiko tena hoe amiko manokana tsy misy hoe hevitriza akory fa raha feno ny fepetra mampadio sy manala ny ahiahy alohan'io daty voatondro io izany hoe 7 novambra dia tsy olana mihitsy ny rosona amin'izany. Tsy olana mihitsy ny rosona hoe amin'ny 7 novambra antsika no miroso amin'izany. Inona no azavaiko amin'izay raha ilay tiako tenenina. Manana ahiahy amin'ny fitsarana avo momba ny lalam-panorenana isika. Ny fitsarana avo ny lalam-panorenana izay heverina fa
ary iahina fa mitanila rehefa nanaiky ohatra ny fahafahan'ny Andriamatoandry Rajoelina nirotsaka ho fidiana. Tsy adihevitra article 42, 46, 52 tsy hiditra any anatin'izay fa izay aloha ny zava-misy. Misy IA zay, teraka IA eo amin'ireo vondrona candidat zay zavatra izay. IA zay. IA ihany koa ny mbola nanomezana ny fitantanana ny firenena ho any amin'ny gouvernemanta ifarimbonana. IA ihany koa zay, inona na tonga an'izay, mahafaka velabelarintsika rehefa avy eo mikasika an'izay, ny ohatra hoe ny tsy fahavononan'ny filohan'ny antemeran-doholona handray an'izay andraikitra izay moa zany. Tsy fahavonona sa tsy fahafahana moa ilay fanambarana moa zany fa ho afaka velabelarintsika teo moa zany izay. Ka rehefa noho izay adihevitra mipetraka izay dia nipetraka ny IA. Eto tsika mahita zao gouvernemanta izay heverina ihany koa fa mitanila. Ny misy ministra, misy mpikambana amin'ny gouvernemanta ao izay fantatra raha tsy miova ny hevitra raha tsy hoe nanovana, tsy fantatra fa hatreto ny fahafantaranay azy dia hoe isan'ireo voatondro hitantana ny fampielezan-kevitry ny candidat Andry Rajoelina nefa mbola mpikambana gouvernemanta. Ny ministry ny serasera izay mirotsaka tsehatra mihitsy miaro ny fitondrana sy ny zava-misy amin'izao moa zany, manao an'ilay fandarana hoe iarahana amin'ny hainao manjery fomba fitondrana moa zany. Zo tanteraka izany, azonareo atao tanteraka ary hajaina tanteraka izay hevitra izay, saingy mpikambana amin'ny gouvernemanta nareo amin'izao. Ao anaty fifidianana tsika izao dia izay IA izay no mipetraka. Io gouvernemanta io ve no omena izany an'izay fahafahana mitantana izay efa naneho ampahebemasy ny fitanilanana makany amin'ilay olona tohanan'izy ireo moa zany. Ka izay raha voava ny olana satria ny candidat folo dia manana vahaolana, mandroso vahaolana, mitady vahaolana etsy aroany koa ireo candidat vondrona candidat ireo moa zany. Mandroso vahaolana, mitady vahaolana, mitatitra an'izay. Ka raha voava mialoha miverina amin'ilay valim-pantanika teo zany izay efa niteneniko teo hoe raha voava zany ireo IA rehetrarehetra ireo dia heverina fa azo tanterahana mialohan'ny raha voava mialohan'ny daty moa zany voatondro dia azo tanterahana amin'izay fotoana ny 9 novambra izay. Ahoana ny fomba azahoana fifidianana mangarahara hozy izy mialy teo? Fa fifidianana mangarahara angambany dia izay mety hoe fanesorana ny IA izay, fanadiovana ny tokotany izay, raha hoe tsy maintsy diovina aloha ny tokotany. Misy vahaolana maro aroso, fametrahana rafitra hafa, mety hoe fanoloana rafitra hafa aroson'olo zany. Tsy izaho mandroso an'izany, raha hoe tsy izaho mampanao gazety, tsy izaho maha-olon-tsotra mitondra teny hetsika fotsy ihany koa eto, tsy izaho mandroso an'izany. Aleo zany ho an'ny mpanao kajikajy politika na ny hoe manana paikady politika moa zany, fa apetraka ao amin'izareo izay zavatra izay, izay fahafahan'izay. Fa hatreto amiko zany mamerina mamaly an'ilay fanontaniana hoe raha ohatra ka voava ireo olana sy IA ireo alohan'io daty io dia afaka hirona soamantsara ny fifidianana ka, satria ny fifidianana foana ho anay izao za manokana dia momba ny sy fifidianana ka. Efa nisy natsidika jery teo ihany le mahakasika an'le hoe isin'le fifidianana madio sy mangarahara, fa te hisisika kely ihany hoe inona avy ireo dingana tsy maintsy ny ary tokony atao isin'izay hoe fifidianana madio sy mangarahara izay raha ho raketina amin'ny 9 novambra ihany ny fifidianana. Voalohany indrindra aloha dia ny fanesorana izay IA izay efa voaresaka izay. Eo ihany koa ny fanadiovana, ny fanadiovana moa zany ny hoe mbola hoe IA foana koa ilay izy, ireo tsy fahatomombanana rehetra eo amin'ny dingana fikarakarana fifidianana. Inona avy? Eo ohatra ny kara-pifidianana, ny lisy-pifidianana izay mbola nametraka olana foana ihany koa, na ny IA napetraka rehefa nahita misy fanazavana maro, na me fanazavana nge ny tompon'andraikitra fa mametraka IA tsy mandresy lahatra ilay fanazavana. Eo ihany koa zany izay lisy-pifidianana izay tsy hita hiditra amin'ilay adihevitra intsony hoe nampiana ny olona ny amena feim-potoana, adihevitra avokoa zany. Eo ihany koa ny kara-pifidianana izay tsy tomombana, tsy fahatomombanan'ny fizarana ohatra ny kara-pifidianana ihany koa. IA ihany koa zany zavatra zany hoe inona mahatonga an'ireo olana teknika ve sa inona atao amin'izao vanim-potoana izao ve. Iara-malala fa ny fifidianana 7 ambin'ny 10 sy 2 arivo dia niteraka resabe
ary tena resabe mihitsy. Ny filoha-levitry ny Sony tamin'izany moa dia ireny efa nanambarany zavatra noteneniny ireny, ary mampanontany tena ihany koa ohatra raha hoe sokafana kely aloha ny parenthèse ny amin'izay hoe ny fonteny moa zany hoe nahoana no amin'izao fepitaona izao no hoe enjehina indray ny Sony teo aloha amin'ny famerenana fiarakodia. Izany zao dia efa mahagaga avokoa. Raha tsy te hiditra anatin'ilay adi-hevitra fa raha amenao fonteny ataoko antsika anaty fonteny kely fotsiny mikasika an'iny mantsy dia ny hoe manana fahafahana efa pratika efa fanaon'ny Sony ny mitazona fiarakodia tahaka ireny mataoko hoe mandra-pahafaty, satria misy mpikambana amin'ny Sony izay namony ainy zao tamin'izany dia naverina ilay fiara rehefa nanao fanadihadiana izay dia naverina ilay fiara tany amin'ny rafitra tokony namerenana azy. Tsy te hiteny afa izay koa zao mahafantatra fa ny filohan'ny Sony ankehitriny dia mbola manana fiarakodia ihany koa zao izay nampiasainy amin'ny mampikambana tao amin'ny fitsarana avo momba lalam-panorenana azy tamin'izany moa zany, fa izy moa zany zao lasa amin'ny Sony. Nahoana no tsy miverina ireny, nefa nahoana no tsy hitadiavana olana, tsy no hitadiavana olana. Izay zany no mapetraka an'ilay fanontaniana hoe nahoana no misy karazana tranga be maromaro miseho, hitiko amin'izay ilay fonteny teo zany amin'ilay fifidianana mangarahara moa zany. Nahoana no misy karazana tranga pitsopitsony madinidinika miseho amin'izao fotoana izao izay mitarika ny olona sy ny olom-pirenena any amin'izay hoe aia izay. Aminay zany raha ohatra ka fifidianana mangarahara no tadiavina dia aleo hiala mihitsy aloha ny aia, aleo hipetraka tsara mihitsy aloha ny fatokisana tsirairay na dia eo raha fandresen-dahatra, satria hita fa tsy resy lahatra ny ankabeazan'ny olom-pirenena. Driry tokoa ve fa nahazo karaha-pifidianana? Tsy mbola nahazo, tsy mbola nahazo, fa izany no tsy naka angambany na tsy nantany nahoana moa zany fa mbola tsisy aloha an-trano, mbola tsisy olona anaky telo eo zany tokony mandray, fa izany tsy olan'ny présidentinay fa présidentinay mahafinaritra, fa ny chef fokotaninay moa zany fa afaka manontany ihany, fa mahagaga rehefa miresaka karaha-pifidianana aloha dia tsy ohatra mbola tsy mitavozavozy eny foana ihany ny fitsinjarana azy. Misy tokantrano ohatran'ny hoe mahazo, misy tsy mahazo, tahaka izany miteraka olana ihany koa zany. Eka izany mihitsy ny zava-misy, satria izahay moa zany nanao fanadihadiana foana tamin'iny herinandro iny, ary mitovy foana moa zany fanadihadiana sy ny fitsinana ifotony atao dia misy tokoa ny tsy fahatomombanana. Misy tokantrano zany raha misy mpifidy 3 na 4 dia mety ny 2 amindreo ihany mahazo karaha-fifidianana, nefa niaraka nanoratra anarana, niaraka nanao dingana be ahafahana manao an'izay zavatra izay. Misy koa nefa ny fokotany, ohatra zao raha tsy lanja fa tsy amin'ny Manarotsoa Atsinanana, mandeha milamina ny azy rehetra tena efa nataony mihitsy hoe lot par lot dia efa ao daholo mihitsy ny mpifidy rehetrarehetra. Fa ny ankamaroany aloha izany dia izay ilay resaka hoe tsy fahatomombanana izay hoe misy olona mpifidy 4 ao an-trano nefa ny iray ihany no mahazo. Mbola azo adika ve izany? Mety hoe tsy fahadisoan'ny sefim-pokotany, fa azo adika hoe mbola fiatraikany na hoe voka-dratsin'ilay tsy fahavononana, na hoe tsy firarahiana avy an'ilay fikarakarana an'ilay fifidianana, fiatraiana an'ilay fifidianana, satria vao nanomboka aloha ny refonty dia efa nisy problème foana. Hoentiko any amina sehatra hafa isika mialy, sehatry ny lalaon'ny nosy izay hitantsika teo. Efa fantatra fa Madagasikara no handray izany lalaon'ny nosy izany efa hitantsika tamin'ireny ny tsy fahavononana namoizanain'olona izany, ary tsy hamoa fotamandry akory fa mbola miompo amin'ireny manoloana n'ireny tranga ireny, amin'ireny famoizanain'olona ireny. Tsy ampitaha be loatra hoe nahoana fa iny fikarakarana lalaon'ny nosy iny zany zao dia efa ahitana taratra ny fomba fikarakarana ny fitondrana, satria ny fiadidinan'ny repoblika izay nandray an-tanana manokana mihitsy ny fikarakarana ireny, hitantsika avokoa moa zany ny zavatra nitranga tamin'ireny. Fa nisy ny koji, nisy ny rafitra maro samihafa izay nandray moa zany, fa izy no teo aloha, izy no misalotra an'ilay hoe Madagasikara aloha dia izy no teo. Dia tahaka ireny ihany koa ny ahitana soratra an'ity fikarakarana an'ity fifidianana ireny raha mialy lalaon'ny nosy, tsy manan-kely sanatria fa ity raharam-pirenena, fifidianana izay filoham-pirenena hitantana Madagasikara ho an'ny 5 taona manaraka indray. Raha ireny no taratry ny fikarakarana
dia mahita indraitsika n'ireo karazana tsy fahatombana hatramin'izao misy tsy hoe hatramin'izao satria manjary miteny tsisy porofo fa hoe hatramin'izao fa hoe misy fitarainana tamin'ny tsy fandoavana vola fiara misy ny tambo-karama hotely karazana ohatran'izay dia tahak'izay ihany koa ty natsidika efatrany ambolohany teo ny hoe tao-pifidianana ny taona 2023 raha iverina tao amin'ilay lalaon'ny nosy dia fantatra ihany koa fa hoe handray ny lalaon'ny nosy Madagasikara fa tsy hoe nisy akitsapaka tamina fotoana anankiray dia hoe ay Madagasikara fa efa fantatra mialoha io izao tsika dia fantatra fa any Komoro ny lalaon'ny nosy amin'ny manaraka izay zao dia efa fantatra miomana zany ny nosy Komoro handray an'izay lalaon'ny nosy zay fa tsy hoe tamin'izany dia efa hoe tampotampoka teo dia hoe Madagasikara niomanana zany io zavatra io ary ny fitondrantsika dia raina sy isaorana ihany koa rehefa nanao kianja marobe izay niompana tamin'ny fanatanjahantena ary dia nanao vaindondra rà ny fanatanjahantena mihitsy rehefa nanindraindra ny Barea, nanindraindra ny Ankoay, nanindraindra ny Akio sy ny rehetrarehetra kanefa ireny ny vokatra izay fanazavana na Covid inona daholo ny olona fanazavana fa ireny ny vokatra dia mbola izay ihany koa ve ajanoko avalontsika hoe momba ny lalaon'ny nosy izay ihany koa ve zany no hitantsika ato amin'ity fikarakarana ny fifidianana izay raharam-pirenena hoy aho teo tsy fahatombanana reny ara dia efa teny izao dia efa hita soritra sahady tsy fisimboly ny faharisarisan'ny ny firaisamon'ny pirenena amin'ny fanomezana famatsiana vola ny basket fund moa zany any fikarakarana ny fifidianana eo teo ny adihevitra momba ny teti-bolam-panjakana loi de finance moa zany hoe 4 miliara no ilain'ny CENI zao ihany nomena zao efa voafaritra zao miliara ihany efa nomena firy ny lany ka ireny ny vokany zao fanadiadiana izay anambaranareo teo mihitsy dia efa mamaritra azy mihitsy hoe ireny ny vokany hatramin'izay dia izay fifidianana izay fikarakarana marisarisa izay ve zany ny andeha entina mifidy amin'ny daty voatondro raha ohatra ka tonga izay daty izay moa zany dia iroso izay ny andeha atao zany izay dia hoy aho hoe raha ohatra ka hoe hitantsika fa izay ny rariny izay ny mety dia andao fa raha tsy mety dia andao ihany koa. Anisan'ny niteraka resabe teny anivon'ny fiarahamonina tany anaty tambazotra-tserasera tany tsy afa-miala amin'ny tambazotra-tserasera mihitsy satria dia ao ny anehoan'ny olona ny heviny ny resaka ny hoe ny fandava ny filohan'ny antenimieran-doholona ny fandraisana ny fahefana hoe filoham-panjakana par intérim moa zany hozy izy ny fomba filaza rehefa mametra-pialana ny filoham-pirenena nandahan'izany Andriamatoa Hermanana Razafimahefa mandrakity ny androany tsy fantatry ny olom-pirenena mazava hoe inona ny anton'ilay fandavana fa dia nijanona teo amin'ilay hoe tsy afaka inona indray no azonao ambara mahakasika an'izany tsy afaka sa voasakana sa natsidika teo moa zany mety hoe anton'izay tena tsy hoe mahay lalàna tsy misehatra amin'izany mianatra ihany fa mety hoe tsy mipratika dia andeha atao hoe tsy mahay mihitsy aloha fa fantatra kosa nefa fa hoe rehefa hofidiana ianao rehefa nilatsaka hofidiana ho filohan'ny antenimieran-doholona ianao dia misy andraikitra ho raisinao zay iverina kely amin'ny tantara miala raha sitraka ao Andriamatoa Rivakodivao dia minisitra tamin'izany fotoana izany tamin'ny taona 2024 dia napetraka tao amin'ny antenimieran-doholona paikady politika izany mety hoe misy ny manome tsiny misy ny tsy manome tsiny fa paikady politika izany hajaina hatreo ihany ny anazy aloha napetraka tao amin'ny antenimieran-doholona dia iny lasa filohan'ny antenimieran-doholona iny rehefa nanala ny barao-maritra tamin'izany fotoana moa zany izy zany no nivonona sy nipetraka ho filoham-panjakana rehefa hirotsaka ho filoham-pirenena ny kandida Rajaonaromampianina tamin'izany tamin'ity indray ity ve za tsy mahay izay any anaty sain'ny tsirairay avy tany fa mety nieritreritra ve ny mpahay lalàna sy ny mpahay paikady politika hoe andao ny antsika tsy atao ohatr'izany fa andao mba atao endrika hafa indray ny antsika mety efa nisy ihany finiavana tamin'ny fametrahana ny jeneraly Richard Ravalomanana hoe fanendrena tao tsika tsy mahay an'izay paikady fa raha ny lecture fahitana an'ilay izy dia hoe mety saika nizotra tany amin'izay ve kanefa mbola ela indray ilay antso fivorinana tsy ara-potoana dia anabiraona satria efa tongotongotra ilay fotoana nga asa izay anona teo mety teo ihany koa ny tsy fahatokisana tsotra izao
an'ilay filohan'ny antemeran-dolo any Andriamatoa Hermanana Razafy-Mahefa. Sarotiny alohan'ny tompony, izay foana ilay fiteny. Kanefany izahay dia miteny sika vahoaka ny tompony, androm-panjakana io, ihany vahoaka io, ary rariny raha sarotiny ny vahoaka, fa tsisy hoe sarotiny alohan'ny tompony ka. Inona ozy izy ianao no mety antony? Verina amin'ilay izy amin'izay avalintsika hatao izany izay tantara izay. Inona ozy izy no mety antony? Inona ozy izy ianao no mety antony izay? Amiko dia izany Andriamatoa Hermanana Razafy-Mahefa izany dia nirotsaka hovidiana. Tsy hoe olona nitendreny izany, tsy hoe quotan'ny présidence, tsy hoe quotan'ny fiadidinana repoblika na quotan'ny filoham-pirenena azafady moa izany, fa nirotsaka hovidiana izany. Ary nahafantatra tsara ny hoe aiza no lalana rehefa lany olona izy aloha, dia nisy koa fifidianana izay ho filohan'ny antemeran-dolona dia fantany tsara izany tany am-boalohany tany. Ny filoham-panjakana izany amina filoham-panjakana rehefa hoe ianao ny filohan'ny antemeran-dolona dia intuitu personae, izany hoe miatraika aminao mivantana mihitsy izay andraikitra izay. Ny fandavana azy indray izay antony moa antony izy manana andrasana ny mety ho teniny ny ray andro any mety ho fantatry ny tantara, fa izao aloha ny tena ilavana anazy. Za amazandry ay zanaka na dia mbola miantso ary miangavy ny fieritreretany ny anambara izay tena antony izay, satria dia miankina amin'izay mihitsy. Satria aminay raha tena mitombina ny ahiaho hoe noterena ilay tsy fahafahana mandray andraikitra, fanazavana. Nisy ny fanambarana, nisy ny nakeny amin'ny HCC teny Amboda ny harivan'ny Zoma, fanazavana izany fa mandresy lahatra ve? Resy lahatra ve? Za manokana tsy resy lahatra. Izay hitanay fa fanisakitsahana lalam-panorenana goavana be izany, fanonganam-panjakana, coup d'état institutionnel ny filazana azy, tsy resy lahatra izahay. Izany indrindra no resahinay sy entinay hanentananay ny olona moa izany hoe tsy ara-dalàna izany, tsy ara-drariny izany. Hiditra amin'izay tsika efa natsidika teny amin'ny fiandohan'ny fandarana ny mikasika ny hetsika fotsy izay anisan'ny mpikarakara, mpanentana ireo vondron'olona mivondrona ao anatin'ity hetsika ity hijery eto ary. Inona marina izany ity hoe hetsika fotsy ity dia Rofina marina no hanatanterahana azy, fantatra fotsiny hoe voalohandohan'ny volana oktobra izy io, dia azonao hazavaina ve hoe inona marina io hetsika io dia fantaniana manitikitikany hoe nahoana an'izao vao hoe hetsika efa 5 taona latsaka ny aretantsika tao anatin'izany hoe fangiry firin'ny tsy fahaiza-mitantana sy ny fanitsakitsahana ny lalam-panorenana, nahoana izao vao nihetsika. Izay fantaniana mihitsy dia hovaliana voalohany mialy, nahoana ny hoe izao tsy izao vao nihetsika, fa efa niteny foana teo, nanao gazety niteny nanohitra an'izay, mety hoe tsy izay aloha sehatra nahafahana niteny aloha, nahafahana naneho izay tsy fahatombanana izay, ny mpikambana ny olom-pirenena izay mivondrona moa izany, satria izy io tsy fikambanana hoe mitsangana ara-dalàna, tsy hoe fikambanana iny izy io fa dia olom-pirenena, tena hoe olom-pirenena mijoro manoloana an'izay. Nahoana hoe izao vao mihetsika, dia tsy hoe izao vao mihetsika fa tena efa nihetsika, niteny foana hatr'izay, fa taiza nisy ny ainy ve, taiza ny olom-pirenena, ary dia mahatsapa fa tena hoe izao mihitsy no tena fotoana tokony hafahana maneho an'izay hevitra izay, satria tena tsy rariny intsony. Izay tsy hoe dia manazava hoe inona ilay hetsika fotsy. Ilay hetsika fotsy dia rehefa natsidika tany am-boalohany fa raha sitraka koa dia averiko kely ihany hoe fanentanana ny olom-pirenena hitsipaka tsy hanaika na koa hoe hanao tsia ny tsy ara-dalàna sy ny tsy ara-drariny izay nitanisaina teo moa izany izay tsikaritra. Nefany izay fanehoan-kevitra izay tsy ho atao hoe tsy manara-dalàna ihany koa, izany hoe hidiny eny an-dalambe, ilay hoe hidiny an-dalambe koa mila resahana kely koa hoe ilay hoe mihidy an-dalambe mantsy ilay mamaky trano dia ilay mandroba dia misy hoe manonga mpanjakana ve sa hoe aninona, izay ilay hoe midina an-dalambe sorohana ankehitriny io. Matombo tsika mahita ny fiatrana ny mpitandro filaminana eto sy eroa dia misoroka an'izay hoe fidinana an-dalambe izay, fa ilay fidinana an-dalambe izay hoe resahana rehefa avy eo moa izany dia mety hoe fidinana an-dalambe, mety hoe hetsika mitony, fa ny hetsika fotsy
amin'izay dia tsy hetsika hidina an-dalambe fa hetsika manohy ny asa atao andavanandro. Izany hoe manao marika hita maso fotsy, lobaka hoy teo, satroka, brassard, bracelet, na fehy tenda, na fehy kofehy kely voro-damba ho fatorana amin'ny rétroviseur ny fiara, na ny antenne ny fiara, na guidon moto, na eny amin'ny tsena, na saina, na ohatran'izany. Saina moa tsy dia be mpankafy loatra satria hoe saina fotsy dia hoe resy sa hoe ahoana, satria izy ity dia tena hoe fahadiovana ny tadiavina, fahadiovan'ny Madagasikara amin'izay fomba fanao sy pratika politika sy ny fomba fanao politika tsy ara-drariny sy tsy ara-dalàna izay. Izay no toerany hanentanana moa zany ny olom-pirenena tsirairay mba hanao ireo marika hita maso ireo amin'ny daty izay vinavinaina moa zany ny daty dia ny 5, ny 6, ny 7 ny volana oktobra moa zany. Izao zany dia ao anatin'ilay fanentanana tanteraka ny mpikarakarana ny mpanentana moa zany. Izay vondron'olona ireo dia tsy hoe misy filohany dia hoe za mpitondra tenina, za mpitambolana, zany iny tsisy, fa dia vondron'olona miaraka. Tsy misy hoe fivoriana mikononkonona, ny resaka moa ve tsy atao, fa tsisy hoe paikady, tsisy paikady hoe andao hanao an'izao ary dia aorianan'ity tsika dia manao an'izao na manao an'izao indray na ohatran'izany. Fa olom-pirenena ireo maneho hoe an'izay hevitra izay fotsiny aloha. Tanjona raha ohatra ka mety hoe izay mifanontany hoe inona ny tanjona, dia ny tanjona dia ny hanova ny hevitra, hanova ny fomba fanao. Tanjona dia rehefa manao fotsy avokoa ny olom-pirenena tsirairay, tonga saina ny mpitondra, mety hoe rehefa andrefesana anankiray ihany koa iny na ho an'ny mpitondra na ny kandida, mety hoe ireo zany fa milehetsika iny mety tsisy anaraka e, faniriana moa dia hoe isy anaraka moa zany, fa mety hoe tsisy anaraka dia rehefa ihany koa zany rehefa tsy anaraka ny olona moa zany dia hoe mety aminy izao. Satria ianao zany efa tsy hoe andeha anakan-dalana ianao na koa hoe andeha hanao andoro pneu ianao na hoe an'inona, tsy hanembatsembana ny fahafahan'ny hafa ianao fa mitohy foana ilay asanao andavanandro. Zay ny atao amin'ny hetsika fotsy zay. Mandeha miasa ianao, mandeha mianatra ianao, mivarotra ianao, miantsena ianao na manao izay ataonao ianao, misalotra an'izay marika fotsy izay ianao dia maneho fa ny tsy fanekenao an'izay tsy ara-dalàna sy tsy ara-drariny izay. Rehefa malalaka izay dia ataoko angamba fa tsisy tokony hoe atao sorona. Misy mantsy ny hoe ataon'ny olona sorona, misy ny ataon'ny olona sorona any nareo e. Tsisy hoe hidina an-dalambe eo, tsisy hanao fotoan'ny 13 mai na hoe ny Ambohijatovo na ho any Ambohitsoroatra na ho any Avoloana, akalapam-panjakana na ohatran'izany, fifidianana ihany ka, fifidianana ihany no atao, fa maneho aloha amin'ny voalohany satria raha izao bontoly, satria bontoly ilay atao heverina fa mitranga amin'izao, raha izao bontoly izao nitondrana an'ity fifidianana ity dia mitsipaka izany ary entanina ny olona aneho an'izay hevitra izay moa zany. Anao ahoana ny toy an'ny hetsika aoriana raha atao hoe sanatria aloha sanatria afaka hoe tsy mahomby, izany hoe tsy tafitany amin'ny olona ny hafatra, anao ahoana ny toy an'ny hetsika raha tafitany amin'ny olona betsaka ny anara-dia hisy akony lehibe amin'ny fiainam-pirenena mihitsy ny hetsika ho ataonareo, anao ahoana ny toy sa hoe hijanona eo? Raha tsy maninona tsy voatery sanatriavina fa hoe ozy hoe raha tsy manaraka ny olona moa zany dia efa fanehoan-kevitra koa zay ka hajaina ihany koa ny safidin'ny olona, hajaina ny safidin'ny olona. Io tsisy hoe resy, ny fifidianana ihany no miteny hoe resy na tsy ohatr'izany. Zay manana ny safidinay, zay manana za miasa ho ana kandida, miasa amina orinasa izay nitantanana kandida teo aloha moa zany satria izy efa nametra-pialana, miasa ho ana kandida, izany hoe manana ny safidiko, fantatra angamba ny olona ho fidiko zany raha ho anahy manokana zay. Zany nefa tsy mitondra feony ao anatin'ity hetsika izay ho atao ity, zay dia aoka zava tokoa zay. Misy olom-pirenena miaraka ao manohana kandida, miasa ho ana kandida ihany koa, fa tsy hoe feo an'io kandida io no entina, fa ao dia malala-tsaina avokoa ary dia miaraka mivondrona noho izay tsy fanarahan-dalàna izay tsikahatra izay. Raha ohatra moa zany ka hoe tsy manaraka an'ilay hetsika fotsiny olona, fanehoan-kevitra ho azy, mety hoe amin'izay fotoan'izay zay zany dia anao aloha ny fanentanana izay azo atao. Fanentanana moa zany ho atao tena hamafisina, manomboka zany izy izao isaorany anareo ny nanasa, tena nanasinareo ary tena isaorana anareo izany, fa dia anentana izahay izany, manentana hoe misalora zareo, misalora isika izay marika fitafy fotsy izay, tsy voatery amin'ireo daty ireo fa na dieny izao
aoka zava ihany koa fa tao anaty tambazotra tao moa zany nisy ny teny hoe tamin'ny sabotsy teo de efa tsy nahomby ny hetsika ny dia besaka ho atao ohatran'izay fa tsy tamin'ny sabotsy ilay izy ka fa manomboka izao ny fanentanana ary ireo daty ireo no anatanterahana anazy raha tsy mahomby ilay izy de naneho hevitra ny olona ajaina ny safidina fa mety hoe izay zany mety aminao zany izao fiainana izao de hoy izy ianao hoe izao no tena mety aminao de ekenako izay zany de ankafizo rehefa mahomby ndray kosa ny hetsika dia hoy izy zahay hoe tafita aloha ny hafatra tafita ny hafatra tsy mitady dingana ankoatran'izay fa ny dingana atao dia ny fahatongavan-tsaina ny tsirairay raha ohatra ka hoe ny olom-pirenena io dia tena ataoko hoe aiza ve dia hoe fitsapakevim-bahoaka moa zany fa dia hoe maridrefy fomba fandrefesana moa zany io fanehoan-kevitra io rehefa ohatra ka hoe ny zavatra takiana moa zany dia ny hoe ny fahadiovana ka rehefa manaiky avokoa ny tsirairay fa hoe ilainy izay dia ataoko fa ny olom-pirenena ihany dia samy tonga saina hoe inona ny dingana ao atao fa izahay dia tsy manana dingana manaraka ao atao mihitsy tsy manana tena tsy manana izay hoe izao zany dia andeha ho ery ananina indray zany avy eo satria manaraka ny olom-pirenena na ny vahoaka na ny itenenana azy eo zany tsy manana hoe paikady tsisy paikady mipetraka fa ny olom-pirenena dia manana ny azy ary tsy izahay mihitsy ny andeha hitarika kanefa indramiko ny tenin'ny anabavy zoky hoe rehefa mba hoeny rehefa hidina an-dalambe moa zany ilay fomba fiteneniny anazy rehefa hidina an-dalambe dia mba hoeny koa dia za koa dia hoeny za koa dia hidina an-dalambe ihany koa rehefa misy mitarika fa tsy za ilay hitarika sao dia hoe hovaina ndraiky io ilay izy hoe izahay na hoe izahay eo amin'ny hetsika fotsiny andeha hitarika ny olona hidina an-dalambe tsy izay mihitsy fa izay dia hidina ka na ho an'ny firenena na ho an'ny kandida izay tohananay raha ohatra ka hoe satria ny kandida koa mety manana an'izay ataony tsy fantatraiko moa zany izay ataony zareo fa ilay hoe tsy misy mipika fa hoe inona tsy misy mipika fa ny kandida dia manana an'izay ataony izay ihany koa fa rehefa hoe mitarika koa izy hoe misy paikady atao dia za manokana dia efa hiara-malala moa aiza ny misy ahy dia manaraka an'izay ataon'izay. Ka izay indrindra hitrery eto ary raha ohatra ka hoy sisy hoe tsy mety aminay fotsiny ilay fanaovana akanjo fotsy na zavatra fotsifotsy fa sady ianao zavatra fotsifotsy izay no andao hidina fa tsy manan-kirotana izany hoe manamafy ny teninao ve izany ianao hoe ao aorianan'ireo olona ireo ihany koa hanentana ary hanaraka hatrany. Ny zavatra rehetra dia tokony atao ao anatin'ny ara-dalàna. Misy ihany koa anefa ny ara-drarana légitimité izay zany ilay hoe légitimité. Za manokana raha misy ny mpitarika na olona mety hoe manana hevitra an'izay dia tsy mampaninona anahy mihitsy ny andeha hoeny. Za moa zany dia ho hita eny satria mpanao gazety ny tena na andeha hoeny na ho any anaty olona na ho eny amoron'ny olona dia tsy maintsy hoeny foana tsy maintsy hoeny foana ny tena moa zany fa raha hovaliana tena hoe mahitsy ny teny dia hoe inona ny manakana ny tsy andehanana eny moa zany kanefa zany akory tsy midika hoe hitarika tsy hamafisina foana izay tsy mitarika olona tsy manentana olona andeha hoeny fa raha ny olom-pirenena izay ny tenenana hoe tsisy lohany ity hetsika ity tsisy filohany tsisy olona mikaondoha manao paikady fa raha misy olom-pirenena mitsangana any miteny hoe izay hidina ka izay manao fotsy dia hoe ireo izy fa manao fotsy zohany tanteraka izany anjaran'ny tsirairay no mandanjalanja an'izay tokony hitranga manoloana an'izay fa io dia olom-pirenena ihany no tokony andraikitra amin'izay. Ary raha ohatra indray tonga any amin'ny hoe ndao hidina ihany koa reto kandida iraika ambin'ny folo mivondrona ny manohitra ny tsirariny ataon'ny fitondrana sy ireo androm-panjakana isan-karazany izay tsy manara-dalàna amin'izao fotoana izao anisan'ny manatevin-darana an'izy ireo ve ny vondron'olona ao anatin'ny hetsika fotsy. Tena omena safidy malalaka satria tsy voafetra hoy izay zany hoe tsy voafetra raha ny vondron'ny kandida za manokana amin'ny maha satria ny kaskety moa dia maromaro ihany koa fa amin'ny maha olom-pirenena manana ny olona hovidiana dia mandehaka fa ny olony tsirairay dia manana ny safidiny fa tsy ity hetsika ity no andeha hidina any tsy izay mihitsy tsy ity hetsika ity no hoe andeha hanaraka fa ireo kandida ataoko hoe vondrona na izy 13 mirahalahy izy 13 mirahalahy dia samy manana n'izay hoe ilana ny fahafantarana ny hetsika ity na ho ataoko hoe ho an'ilay